raha tokoa zany fampahafantarany prima bébé atsika amin'izao volana ity izao dia isa-taona moa zany izahay mamoaka an'ity guide prima bébé 2016 ity boky anankiray izy io hoentina hanampiana ny ray aman-dreny amin'ny resaka fibehazana ny zaza madinika latsaky ny taona dia hoentina ihany koa zany hanomezana ireo toerana hibehazana ny zaza ny akan'ny zazakely sy ny école préscolaire misy eto amintsika andiany fafitana amin'ity taona ity ary izy io mariako zany fa boky mivoaka isa-taona ny mampiavaka azy moa isa-taona dia ireo torohevitra hita ao anatin'ny boky dia eo ihany koa ireo akan'ny zazakely vaovao dia hitantsika ao anatin'ny boky ary eo moa zany ny fiaraha-miasanay ampanoana dia misy ny dosette français dia ataonay miaraka amin'ny boky zany ny mariako aloha zany fa iboky io rehefa mivoaka dia ho amidy en exclusivité aloha izy amin'ny asabotsy ho avy zao amin'ny talagasina analakely fa avy eo zany hita eny amin'ireny toerana fivarotana boky librairie eny amin'ny grande surface eny amin'ireny magasin momba ny zazakely ireny zay zany mahitana le boky ho arivo-ariary amin'ny vidiny fa mampiavaka azy fotsiny amin'ny hetsika izay karakarainay amin'ny sabotsy dia misy lalao tombola miaraka aminazy ny zavatra tsy karitra aloha zany amin'ny resaka fibehazana ny zaza ankehitriny moa zany ny ray aman-dreny tsy dia manana fotoana loatra irano amin'ilay zaza satria ao anatin'ilay fitadiavana zany dia matetika tsy dia miona loatra ao anatin'ny tontolo andro any ka ilay zaza zany matetika mipetraka amin'ny olon-kafa dia le fotoana irana izay ny tsy ampy dia lasa misy lesoka any amin'ilay fitaizanan'ilay zaza dia izay zany ny antony hoe hanampiana andray aman-dreny satria amin'ilay mba fotoana iranan'ilay zaza dia misy zany le fiofanana izay nataonay moa zany izy io isaky ny isa-taona tamin'ny avrila teo ny andiany voalohany dia amin'ny oktobra ny andiany faharoa fa io zany manome andray aman-dreny hoe inona no zavatra manoro an'ilay zavatra amin'ny atsipiriana hoe inona ny hetsika tokony atao zavatra tenenina ho an'ireny zaza ireny mba hampivelatra azy zany hoe ara-tsaina ara-batana ara-panahy prima bébé zany tsy hoe izahay manokana no mampiofana fa tena miara-miasa zay miara-miasa amin'ireo pédiatra miara-miasa amin'ny psychopédagogue zay mba hoentina zany hanampiana le ray aman-dreny satria zay zany tena tanjon'ny prima bébé zany ny ataonay dia hoe fanabeazana ny ray aman-dreny ny antony dia zao raha le zazakely ohatran'ny kaila zao izy zao fotoana sy tapany le zazakely zany latsaky n'le taona mbola tsy mahavita teny izy ireo fa mbola tsy maintsy ny ray aman-dreny foana aloha ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fibeazana n'ilay zaza ny ray aman-dreny aloha zany mahalala hoe inona ny filan'ilay zaza izy ray aman-dreny koa voalohany mahafantatra hoe voaja ve ny zoany sa tsy voaja ray aman-dreny foana aloha ny tompony andraikitra voalohany dia avy eo amin'izay voavoaka ny fiarahamonina ny ampianarana moa zany tsika mbola tsy mipetraka ny ampianarana satria latsaky ny taona aloha zany mbola tsy tena fahalalana loatra ny tediavana fa hoe miezaka hoe mampivelatra amin'ilay zaza zany hoe ara-batana ara-tsaina ahafaha miatrika an'ilay fianarana amin'izay rehefa miditra ny amin'ny école primaire izay zany tena tanjonay hoe manampy andreo ray aman-dreny ireo tena mba moramora ilay fidirany amin'ilay fianarana rehefa avy eo ary mba hoe hanana chance kokoa ilay zaza mba hivelatra kokoa mba hitafita any aoriana any